Manana ny olana sedrainy ny mpanoratra anisan'izany ny tsy fahafahan'izy ireo manatona ireo trano fanontana boky ireny noho ny lafin'ny hoenti-manana. Zava-poana eny nefa ny tontolon'ny asa soratra raha toa ka hijanona ho an'ny mpanoratra irery ihany zany ka tsy ho zaraina. Nisy ny fanadihadiana natao mahakasika an'izay. Saika ny zavatra hita, reny ny sofina sy tsapan'ireo mpanoratra ao amin'ny fiainana andavanandro sy ny tontolo manodidina azy no raiketiny ao anatin'ny asa sorany. Anisan'izany ireto boky telo izay nosoratan'ny Misedra izay nampitondray ny lohateny hoe hiderako anao, antso, izao aloha. Tao anatin'ny taona 1924 no nanoratan'ireo asa soratra ireo. Ho an'ny mpanoratra ny mamantonalina kosa indray dia nampitondray ny lohateny hoe antsafanaretana, salampiforetana. Asa soratra rehetra zany ho an'ny mamantonalina manokana dia hoe natao ampahafantarana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny olombelona anatina fiarahamonina ary ny olombelona miaina ao anatina firenena anankiray sy ny fotoan-tsavatra, zava-manahirana ary ny tofanantenana ihany. Tsy mahavelona raha toa ka hijanona amin'ny fanoratana fotsiny hoy nambaran'ny talen'ny fanontana boky antso ny asa soratra satria voafetra ny vidin'ny boky izay iraiketan'ny asa soratra. Maro anefa ireo mpanoratra tsy manatona ireny mpanatota boky ireny, anisan'ny iray olana sedrain'izy ireo ny tsy fahampian'ny hoenti-manana. Mila ezaka araka izany hoy nambaran'ny tompona andraikitra ao amin'ny fanontana boky mba hisy ny fifandraisana akaiky kokoa sy fanebeazana eo amin'ny mpanota boky sy ny mpanoratra. Nefa niezaka ankehitriny mba ahatonga amporisihana moa zany ireo mpanoratra hifanatona amin'ny trano famoaham-boky antso na amin'ireo trano famoaham-boky izay lazaina tamin'ny famelabelana teo hoe mila fitaizana ihany koa ny mpanoratra hoe alao asiana matianina eo amin'ny asa famoahana ary matianina eo amin'ny asa fanoratana. Efa tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fanamparitahana ny asa soratra ireo mpanorata boky ao amin'ny antso amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny fanokafana tranokala mba ahafahana mifandray aminazy ireo. Nambarany ihany koa fa ao anatin'ny dingana anaovana ny endrika elektrônika ny asa soratra malagasy izy ireo amin'izao fotoana izao izay ezahana ho vita alohan'ny faran'ny taona.